zahay androany fanapakevitra nivoaka ny groupe parlementaire firaisan-kina ny antony dia izao mitohy hatrano ny tsy fanarahan-dalàna izay ataony ny mpitondra fanjakana. Ty androm-panjakana ity dia natao mpanao lalàna ary ny lalàna dia natao azy. Ny lalàna voalohany izay tsy maintsy hoajain'ny institution rehetrarehetra dia lalam-pandrenana. Ny voalaza lalam-pandrenana ao amin'ny article 99 dia milaza fa ao anatin'ny 30 andro nanendrena azy ny premier ministre dia manao ny famelabelarana ny programme anasa na ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État. Amin'izay lafin'izay dia manara-dalàna aloha hatretra fa miandry amin'ilay fotoana farany no anaovana ny présentation na programme de la politique générale de l'État. Fa ny andininy fahinana ambin'ny polo amin'ny constitution dia milaza fa ny programme de mise en œuvre dia hoentina ary tapahana eo anivon'ny conseil de gouvernement. Isika rehetrarehetra mahafantatra fa tsy misy gouvernement hatramintsika amin'ny teny izao afa-tsy ny lohan'ny gouvernement ihany dia premier ministre. Ny ministre rehetra dia nametra-pialana daholo démissionnaire ny anaran'izay. Ny zavatra natao nefa dia voalazany lalam-pandrenana mazava tsara fa tapahina eo anivon'ny conseil de gouvernement ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État. Ary indray avy eo no entina amin'ny conseil des ministres dia conseil des ministres koa tsy misy koa fa pokate satria tsy misy ministre ihany koa zany conseil na inona zany nanapaka an'ity programme de mise en œuvre ity. Tsy misy ninina na conseil de gouvernement na conseil des ministres tsy misy ministre fa ministre tsy efa démissionnaire fa efa nametra-pialana daholo zany. Fa ny tena zava-doza ao anatin'izay dia izao samy nahitsitsika omaly fa miantso ny fivoriana ny fifidianana be ny tanàna raha raika ambin'ny folo ny volana décembre kanefa ny premier ministre nangataka tamin'ny seni ny anemorana ny daty anaovana ny communal dia nangataka izy hoe nisy cas de force majeure anankiroa ny antony anemorana nangatany izany fanemorana ny fifidianana communal zany. Dia ny voalohany dia hoe satria vao manomboka ny mandature na ny législature na isondram-bahoaka dia ny faharoa hoe noho ny tsy fisiny hoe formation du gouvernement izany hoe motifana cas de force majeure nentina teo anivon'ny conseil d'état nentin'ny sénat teo amin'ny conseil d'état ary ny conseil d'état dia namoaka an'izay hoe tena cas de force majeure tokoa ny tsy fisiny ny fananganana ny gouvernement zany ka anemorana an'le fifidianana communal. Fa maninona ny raharaha androany izay aim-pirenena programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État no tereniko mata ohatran'izao fotsiny manitsakisaka ny lalam-pandrenana manitsakisaka ny lalàna ny zavatra voalaza ny lalàna tereniko masaka fotsiny ohatran'izao fa zavatra izay NDB tsy expédition en affaires courantes zany programme de mise en œuvre zany. Ny ministre no manatanteraka an'izany ary mitondra an'izany eo anivon'ny conseil de gouvernement. Dia zavatra hitatsika zany androany hoe tereko masaka ary tapenam-bavy izay tsy avela miteny ny anankiray ihany ny avela miteny dia noho n'izay anton'izay izay tsy ny fahatongavan'ilay premier ministre ny problème fa ny zavatra entiny mihitsy no tsy manara-dalàna io programme de mise en œuvre io tsy manara-dalàna io ka aim-pirenena io ain'ny vahoaka io misy fiantraikany any amin'ny vahoaka io zavatra io izay mila fotsiny hoe manara-dalàna dia voalazany lalam-pandrenana dia izay no tanterahana fa tsy aty amin'ny toerana izay mpanao lalàna no anitsikisana lalàna toy izao tsy resiko matoa amin'izany izahay ty amin'ny vondrona firaisan-kina ny député ny firaisan-kina tsy mitsy iondikevitra amin'izany fanitsikisana lalàna zany zay. Jimma. Misy mitady misy député mitady. Aiza le akamanao? Misy député mitady ambany. Tabataka. Manao costard policier andray.
Ça va? Hein? Zimna? Zambia yana kwa? Yana kwa? Hapa bora kitati. C'est 34 08 277. Semua. Itu kan namanya. Sampah.
Andriamatoa filoana teny miaram-pirenena. Satra tompoko. Tomplasy vavy hiditra amin'ny votoatondraravatrany isika ko dia omenanao Andriamatoa Praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ny fitenenana loranao ny fandaharana asan'ny gouvernemanta amin'ny fampiarana ny politika ankapobeny ny fanjakana. Ko dia miangavanao Andriamatoa Praiminisitra Iroso eto anoloana ka oui, ja. Canım benim son çıkarım ve böyle müzik falan seçtiğim Safadia, Safadia lu, kalau dia mau Praiministra feito no Luna, kalau lu mensikas di família Bilana, di família que pela visão também. Silence, presidente. Dori, mina fitenin mesana no. Ali façam zero o rap já Sobre a presidente, na nome Figueiredo, a Zafadi Alara de Nasulu, fornecimento de fitenena na zona de Avlolo Zaiti. Manda isso, manda isso fitenena coisa viu? Aí Andriamatoa Flua, o tika relaciona Bávia, tem na Zavadeibê. Zava-dehibe amin'ny firenena ity fivoritsika lohan'ity fampiasana fandaharana asa natanterahana an'io PG io. Nanaja izahay antso nataon'ny gouvernemanta matoa izahay mpanoratra rehetra tongeto tsy sorana zay Andriamatoa loha fa ny zavatra resaka fivorina ty no mitenena rehefa katao koa voasantsoko ia mitenena ao zay fa zao tsy ny directeur iteny ka iteniteny fahatany etoa ka araka teneniko teo io nanaja izahay satria resaka fivorina tya no nananovanay satroka teo Andriamatoa Flora. Tonga teto izahay tamin'ny antso zay nalefany exécutif iny tsisy resaka famoerana Praiminisitra fametrarana azy ny maro anisa tato no nanotra ny anarany atapetra filotenena mipetraka ara-dalàna eny tompo fa isika dia mpanao lalàna ary tokony ho modely amin'ny resaka fananova lalàna Andriamatoa Flora. Zava-misy nefa
fanapahakevitra nametrarana ny ty fandahana